vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba Nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofeny fifaliana no iarabako indray a ho atsika menakavy eto tapitanana ny Toamasina sy ny manodidina goavana ny fiarahantsika eto ary andray fampianarana lehibe sy toroteny lehibe tsika mahakasika indrindra ny zavatra tokony atao zay ny tena marina tamin'ny herinandro ambony a dia niresaka momba n'le atao fanamanambady ary io fanamanambady io dia miteraka tsatoka amina vehivavy io fanamanambady io dia miteraka fanilikilehana ho ana vehivavy mahatonga ny fiainam-pitiavana tsy mety tena mipetraka ka na ianao tena tsy mahavanina tokantrano ary tsy mahatazona lehilahy zany tsy mahatazona lehilahy na ianao mihitsy no te hiala amina lehilahy io fanamanambady io dia mahatonga anao te hisolosolo lehilahy ary mahatonga ny vehivavy anakiraiky izitim-belona mahatonga ny vehivavy latsaka ao anatina fampirafesana ary mahatonga na vehivavy tsy mety afa-po amin'ny vadiny mitovy daholo zany zavatra resako anareo zany ary tsy azon'iza hidivirana zany 100% raha vao ny ankizivavy anakiray na ny tovavy anakiray zay no manofinofy amin'ny alina na tsy manofy ary fa misy ny amin'ny sasany tonga dia mivantana mihitsy manofy olona lava be lehilahy mainty be tonga eo aminao eo ary mitolona anao eo izy io dia araky ny fanambarako teo dia misy amin'ny endrika nofy ary eo anatin'le nofy ianao dia tena heninao mihitsy hoe mizohira moa izy le fitenin'le anabavy zay tena heninao mihitsy hoe matetitetika mihitsy anao tratran'izany zavatra izany ary ny fahatsapan'ny vehivavy rehefa tratran'io fanahy io dia vao tonga ny maraina dia lasa ohatrany hoe tsy te anaiky kasihany vadiny zany tsy manaiky tonga dia ohatrany te anilikiliky an'io rangahy io ary raha mba mikitikitika azy ary ny vadiny ohatra na dia mikasika azy fotsiny dia tonga dia tsy fantatra hoe inona fa ary tsy volonté anao no manao an'izy fa manenina ary ianao avy eo rehefa mikorotana amin'izay ny tokantrano hoe fa inona ary tiana ataoko fa naninona ary ano tratran'izany problème zany naninona ary any tsy tia mivadiko dia na herinao ary mametra-panontaniana an'izany fanahy io tompoko ary fanahy manapotika ary fanahy mahatonga anao araky ny tenako teo tsy volonté anao le volonté anao manko dia izao le sitraponao dia hoe tianao ny vadinao manaja an'le tokantrano ianao mahafinaritra anao ny vadinao te hiaraka amin'ny vadinao ianao zay ny volonté anao zay ny sitraponao fa mahagaga nefany raha vao tratran'io le manofinofy io ianao miaraka amin'ny fanaratsy io dia tsy le sitraponao zay tsy lay tianao zay no lasa tanterahanao fa ianao zao mihitsy ny manilikilika ary mavita miala mihitsy amin'ny vadinao ary na ianao ry mametra-panontaniana fa maninona fa naninona fanahy tompoko
fanahy ratsy. Izay anankiray fisehony amin'ny endrika nofy. De na faharoa ny vadinao ndray le izy fotsiny nitovizany de hoe tsy mety milamina zany ny tokantranonao raha voatratra ny fanahy io. Fa na ny vadinao ndray avy eo ny tonga de makahalanao fotsiny zao, ary makahalanao tsy misy antony, tsisy hoe nampirafy ianao na niady taminy ianao na famalinareo satria tsy hoe inona ny antony famalina na fifamalina arabola, tsisy fifamalina, tsisy antony tokony ampiady, fa tonga de halany vadinao fotsiny zao ianao. Zay ny vokatra izy io eo amin'ny fiainan'ny vehivavy, ary ny tanjony devoly eo anatiny io de ny ampikorotana tanteraka ny tokantranonao, ny atonga anao tsy havanina tokantrano, hitady ny fomba rehetrarehetra ianao anarenana an'le tokantrano, ampilamina an'le tokantrano, fa tsy possible, tsy mety milamina, tsy mety milamina. Fanahy manambady, zay no anarany, fanahy manambady. Ary nofinofy ny fisehon'izy io anatina nofy, kanefany tsy hoe ny nofy mitovy amin'ny nofy rehetra, fa demony fanahy ratsy miaraka aminao ary manambady anao. Mazava be fa tsisy hery eto ambonin'ny tany na hery manahoana na manahoana andresenao an'io akoatra ny herin'Andriamanitra. Izay zao le nofy zay. Fa misy efa nampianariko teto fa misy fotoana ndray izy io tsy nofy. Fa zao ianao mihiratra tsara zao ianao, maty jiro, fa vao maty jiro ianao mbola tsy matory, de iny ianao fa mahita olona manatona anao eo mivaravarana, de tonga de miakatra eo aminao, de miakatra ambony fandrinanao, ary tsy voatohatra ao. Jerena nefa ny trano midy, jerena ny varavarana rehetrarehetra midy, kanefa de eninao zao io fanahy io miaraka aminao, eninao zao io fanahy io manapotika anao. Fanahy manambady, le izy tsy nofy, ianao matsiaro tena tsara, fa manarona anao io fanahy io, ary de eninao mihitsy hoe ohatra nyreny olona ireny de miaraka aminao. Ary misy fotoana ny vadinao tsy mare an'io, miaraka eo izy, na miaraka eo nareo mivady de mitsofoka eo ampovoaninao izy na eo akaikinao eo izy, fa ny vadinao tsy mahenona inona iny, fa ianao fotsiny no mijaly ampahorina izy io. De mitovy ihany ny fiantraikany, ny tanjony io de voly io amin'izay fotoana izay, de ny atonga anao izy filana, tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra, fa misy filana, ohatrany hoe te hiarakaraka amina olona hafa izany akoatran'ny olo-tianao, akoatran'ny vadinao, de mbola veriko ihany le izy, fa le izy tsy volonté anao. Le anankiray teo zany le anankiray le voalohan'le nofinofy resako taminareo teo lasa tsy tia mivadinao fotsiny ianao, de tsy tia kasikasihan'ny vadinao, tsy manakasika, fa tia le faharoa tia indray lasa misy filana hafa mihitsy eo anatinao, de mahatonga anao te hitady zavatra hafa avy any ivelany, te hiaraka amina olo-kafa ny ivelany akoatra nefa fiarahanao amin'ny vadinao, satria le de voly mampita zavatra ao anatinao, ary le izy eno tsara, iny le hoe fanahy manambady. Raha vao tafatsofoka ao anatinao za io fanahy io miray aminao, de lasa tsy enao tsony mila an'le filana, fa le fanahy ratsy eo anatinao no mila filana hafa, de zany no mahatonga anao misy fotoana ty ampirafy ny vadanao, ary le tsy volonté anao, tsy sitraponao, tsy sitraponao le izy, satria le fanahy ao anatinao mihitsy no mitady olo-kafa fa tsy anao. Ary am'izay fotoana zay ny mahadanger an'izay de zao ity ny tena zava-doza ao anatin'le izy, na ianao tsy malala nininy, ny vadinao tsy malala nininy, fa ny fantatry ny vadinao fotsiny de maditra ianao, ny fantatry ny fianakaviana de maditra ianao mampirafy, ny jangajanga, na ianao koa ary de mametraka an'izay fanontaniana izay, fa ny tena marina tsy ditra anao io, fa resaka fanahy,
resaka fanahy tea matotra anao mihitsy ary tea matotra anao amina fijangajangana ary tea matotra anao amina filana. Ny tanjon'ireo fanahy rehetrarehetra ireo dia ny ampikorotana tanteraka ny tontolo mpanambadianao ary ny ataoko hoe 80% ny olona mikorotana fanambadiana ary mety tsy ho azonao an-tsainy ty zavatra resako ity fa satria zay ny voalaza baiboly hoe rehefa ny mpivady dia rehefa namoronan'Andriamanitra azy dia lasy vavy ary dia ambaram-baiboly hoe tsy ho rotsony izy fa ho ray dia ho nofiray ihany izy roro ho nofiray ihany izy roro. Raha mijery tsika zao ato amin'ny bokin'ny Korintiana miresaka momba ny inisty ny hiainana terina misampy izy sy momba ny resaka fijangajangana dia aloha jereko ihany le tenin'Andriamanitra rehefa avy eo dia ambaran'ny baiboly mihitsy hoe nofiray ny mpivady ny lasy vavy amin'izay fotoana izay nofiray ka raha misy zavatra any anatina lela ary zay anisan'ny zavatra mila tandremana ry havana indrindrandrindra amintsika le hoe miarakaraka amina olona be da be ty misy fanahy miampitany anatintsika any misy fanahy miampitany anatintsika any dia misy fanahy mifampiampitany ka raha entinao zao ohatra ny tratran'izay le fanahy manambady zay misy any fanahy io dia tsy hainao ihany no tratran'izy io victimen'izy io fa lasa miampitany amin'ny vadinao io satria le izy fanahy dia zany no mahatonga ny vadinao misy fotoana lasa mijangajanga mampirafy dia tsy hoe sitrapony le vadinao le mandeha mijangajanga sy le mampirafy fa le fanahy zay tao anatinao miampitany amin'ny vadinao no mahatonga azy tratrany fanahy io dia iny izy lasa izy indray mijangajanga be dia ianao miaritra fotsiny eo tokantrano dia ozy ianao vadiko maditra tsy ny vadinao no maditra fa le fanahy ratsy ao anatinao no miampitany aminy dia mahatonga azy mitady vehivavy hafa dia zao no toyany dia zay vehivavy miaraka amin'io lehilahy io indray karazana rezoly izy zay vehivavy miaraka amin'io lehilahy io indray avy eo raha misy vehivavy indray zany dia miampitany amin'io vehivavy hafa io indray le fanahy tato amin'le rangahy io zany mahazava-doza ny tontolo ny resaka fijangajangana ary nahatonga ny baiboly ny teny mihitsy ao amin'ny asan'ny apôstôly 10 hoe ny zavatra hofadiana reo izy izy dia ny fijangajangana satria zay miray amin'ny vehivavy janga ozy izy any amin'ny Korintiana any izy teo fa mbola hojereko areo avy eo dia nofiray amin'ny vehivavy janga io ihany izy dia misy fanahy mifampiampita ary zany zavatra zany mila takatsika tsiraray avy zany raha lasaina bavy malala mila takatsika zany ka raha vao anatinao zany ile fanahy manambady manofinofy fanahy miarakaraka amina olo io dia tady fa sady victime anao victime vadinao no mbola miampita amin'izay vehivavy miarakaraka amin'ny vadinao ny ambadika any dia mifampipitapita ohatra zay foana zay no mahagravy be an'le hoe ianao tsara ty zavatra zaiko anao ty taloha ianao tsisy an'io fanahy io tsy tsatran'izany manofinofy hoe manao firaisana manolana manambady olo fanahy zany ianao taloha tsisy an'izany ianao tsisy an'izany fa hatramin'izay nahalalanao fa ny vadinao mampirafy dia lasa manofinofy foana ianao lasa indroa isan-kerinandro ianao manofy intelo isan-kerinandro manofy indimy isam-bolana manofy miarakaraka aman'olona dia izy io tsy tao anatinao io ranabavy tsy nisy an'io ianao taloha fa ny vadinao no nampirafy tany dia niaraka tamina vehivavy manana fanahy manambady dia niapita tao amin'ny vadinao dia io miapita aminao io satria ny fanahy tsy misangy
izay miray amin'ny vehivavy janga ozy izy ny ten'andriamanitra dia nofiray aminy dia lasa mifampitapita ohatra zany le izy ary zany na tonga baiboly entitra dia entitra mihitsy amin'ny resaka fijangajangana hoe mandosira ny fijangajangana fadio ny fijangajangana ary zany na tonga ny baiboly na amin'ny alalana fa ny motif anankiray ahafahan'ny olona misarabady raha te hisaraka izy dia fijangajangana irery ihany raha noho ny fijangajangana ny isarahanao amin'ny vadinao dia tsy mametsiny anao mihitsy ny baiboly satria ny antony tsy mitovy ny fahotana rehetrarehetra raha misotro toka ianao a mety hoe mbola zay ny volazan'ny baiboly hoe ny fijangajangana dia fahotana miatra amin'ny tena fahotana miatra amin'ny tena ome koa zay verset zay rehefa avy eo ny fahotana rehetrarehetra ho volazan'ny baiboly dia anivelan'ny tenan'ny olona fa ny fijangajangana kosa dia fahotana miatra amin'ny tenanao zany hoe raha mbola misotro toka le olona dia mbola nofony ihany tratran'izany mbola anivelany raha miloka izy dia mbola fahotana ivelany raha miteny ratsy izy fahotana ivelany fa le fijangajangana kosa dia mampita fanahy mihitsy mampita fanahy ary dia zany anisan'ny manakorotana fiainan'olona maro sy manapotika fiainan'olona maro ary tokantran'olona maro ary zay ny mila ianarantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra ary anaovana vavaka matanjaka satria raha vavaka malemilemy no ataonao dia imezan'ny devoly ho amin'izany zavatra zany ianao dao aloha anaraka fijoroana vaviny belontsika melony anoizako ny toy ny fandarana Nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako fa tena tsy voasandana amina tapitrisa mihitsy ahoana tsara hoe ahoana tsara tsy voasandana amina tapitrisa satria tena fiarovana aina tamin'ny herindrapisilaka misy samina hitsika teto andrenivohitra fa nyrefidrefitra be mivaratra nandatsahan'olona varatra tao aminay io tramonare nandatsahan'olona varatra raha ho azavaiko fohifohy le izy a dia avy nanao voyage lavidavitra tondra trondro dia avy nidiovin'le mpikarakara mpanampiana ao tokantrano le izy dia nampidirika ao anaty frigo ny andro efa nitselatselatra dia le lampapiditra entana mijoro eo ambaravarana amin'ny gauche droite izy le ramatoa sy le ramatoa ao mpanampiana io zany sy le rangavina piditra entana miresatresaka eo mivaravarana mivo dia eo mifidirana voalohany dia ny andro nitselatselatra dia ohatra ny tehiteny aloha hoe maninona eo ary zareo dia ozy hoe maninona koa moa izy raha mijoro hoe aleo eo dia za zany iodikodina hoe hiditra dosy a dia ohatra ny tsy tafiditra mihitsy a mbola nianso koa le vadiko mabe fanontaniana be rehefa avy ny orana satria misy manary le any amin'ny lavarangana dia amboarina zao sady tsy tratrany teo amin'le telefônina maneno any latsahany fa tao amin'le frigo any ty droitiko ty tratra kely andaso zany hoe le varatra mihitsy zany efa nilatsaka tao an-trano za zany ohatra ny verisaina nandritry ny segondra vitsivitsy fo zay fa tsy sosa inona zany satria ty may mipitika le vilia fa le izy zany mba tsy le lohako manitrika an'le trondro fa efa nanakatona mbola tratra satria nanakatona an'le vy tahoany iny ny vy le frigo dia avy eo dia iny dia ny zanako ny anjo vonjeo fa any amin'ny chambre matory mamanadiny dia mipitika le vilia plastika ny tety atanako fa nisy zavatra navoakako tamin'ny vilia plastika zany ampiditra an'le trondro fa hoe rapitsy voamboarina rehefa dia avy eo dia nidiry osy izy avy eo ohatra ny inona le teo dia osy izy le mpanampina hoe varatra afo menamena be osy afo menamena be no hitanay teo latsaka teo mpanazantsika lamba ny lasam-baratra re olona ty madamo be ty fa tsy maty hoe dia ny compteur sy ny jiro tamin'ny plafond raha araka le izy nalalana hoe ny compteur nasiny fa zay moa nivavaka be avy nilatsaka le izy andao hisaotra an'Andriamanitra andao hisaotra an'Andriamanitra nivavaka teo fa mbola tsy nandray zavatra oatra zany tamin'ny fiainako mbola tsy nahita n'izany nivaratra nilatsaka zany efa lebebe ihany ny ainako fa tena mbola tsy nahita oatra n'izany saotra an'Andriamanitra hoe tena feno fiarovana dia ny afatra
Andriamanitra manana le fanapahan-kevitra raisina mihitsy no eo Andriamanitra manao zavatra fa le mila le le Andriamanitra efa ela ny te-hanao zavatra amintsika dia le fiarovany ireny a tsy raidraisina fotsiny ireny fa tena miantra mihitsiny voasoratra hoe ny anjelin' Jehova mitoby manodidina izay rehetra matahotra azy ka mamonjy azy a ho an'i Jesosy zany izy roko vavolombelona eto a fa frera Olivier ny anarako dia voninahitra ho an'i Jesosy izy roko vavolombelona eto a fa tena tao anatin'izay ny fadiana hanana nandritra ny 3 herinandro zay zany hoe vao tamin'ny herin'ny androany zany zay ny tena mifady hanina hoe nivadika moa zany tena mifady hanina mandra-paharivony andro mihitsy voninahitra ho an'i Jesosy fa tena tena mirehatra mihitsy ny ara-pananay mianakavy zany e tena mirehatra mihitsy ao anatin'ny tokantrano zany zay tena misy fanatrehan'Andriamanitra mafana tsara mihitsy dia akoatr'izay a ny fanasitranana nataon'i Jesosy tamin'ny vadiko zany dia izy roko vavolombelona eto satria tena meny fanasitranana ny vadiko a tena matsiaro tena sitrana izy amin'izao fotoana izao a na izy zany ohatra ny manana retana tension izy a sy tensiony amin'izao fa stable tsara mihitsy stable tsara ny tension afatra ho an'ny fiangonana rahalako mbola misy ka mbola misy farany kely tena farany tia fa misy fitahiana arabola koa zany teo aloha zany zay ohatra hoe somary sahirakirana arabola fa tato anatin'ny nanomboka tamin'ny alarobia zany zay mamonjy fotoam-bavaka ety foana fa andro a talata sy lasinainy zay tsy nandeha tetya fa tena hitanay hoe misy fiovana mihitsy ny fidiram-bolanay tena hitanay hoe miditra mihitsy zany ny fidiram-bolanay tena tahin'Andriamanitra zay mianakavy amin'izao isaorantsika ny tompo zay fijonona vavolombelona vitsivitsy na raha antsika teo zay a atao amin'ny Korintiana voalohany toko fahenina andininy fahaenina amby folo ilay verset teo manao hoe moa tsy fantarareo fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy fa hoy Andriamanitra ho nofiray ihany izy roa eo amin'ny indiny fahavalo amby folo mandosira ny fijangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia nivelan'ny tenany ihany fa mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany meko le verset teo fa manjary zay mba hitanareo tsara le izy tena hoe ny fijangajangana zany rehavana dia misy fiatraikany lalina ary zany mahatonga ny hoe na miafina manahoana raha ny vehivavy anankiray na ny lehilahy anankiray mijangajanga na manao adalana dia tratra foana dia na tsy tratra hoe tsisy mahita ary izy io zany hoe tsisy mpahita dia misy fiatraikany foana atao amin'ny tokantrano ary mitondra korotana mahatsiravana mety tsy fantatra mivadinao ianao any ambadika any a hoe mijangajanga fa ny vokatry le izy ny fiatraikany le izy dia mitondra korotana foana anaty tokantrano faharavana mitondra aretina ary ny aretina lehibe amin'izy io dia le retina fanahy miditsany anaty kibo zany mahatonga ny hitanareo hoe vehivavy moa zany ny tena victime n'ity resaka ty ianao tsy maninona ranabavy ianao tsy mampirafy ianao tsy maninona fa tampotampoka eo misy zavatra mandendehany anaty kibonao tampotampoka eo misy zavatra mivongana anaty kibonao tampotampoka eo dia marary any amin'ny trano zanakao tampotampoka eo dia lasa mitsidra ianao mandeha manao hémorragie tsy akijanona satria le izy tsy voatery avy any aminao le izy fa le vadinao mijangajanga ka tsy le vadinao mijangajanga ihany koa no tena mbola olana fa le vehivavy niaraka tamin'ny tany ohatra tsy fantatra zay fanamahazo azy zany manko ny problème ny lehilahy na ny problème fijangajangana tsara tare tek izy vavy ty mahafinaritra tek izy vavy ty andeha iarahako fa io lehilahy io tsy anontany mihitsy hoe ianao ve sao dia misy fanahy manambady ianao sao dia misy fanahy hafa ny anatinao anatin'ny kibonao any tsisy lehilahy anontany an'izany fa nytarehany nitany bika aman'endry ny hitany ny forme ny vehivavy io no hitany ary mahatonga azy te hiaraka amin'ny vehivavy io fa tsy mahalala izy eo inona daholo no fanahy miaraka amin'ny vehivavy io dia latsaka izy eo anatin'le fijangajangana
niaraka tamin'ny vehivavy io teny zava-doza mipita ao am'le ranga zany vo niaraka tamin'izy de tsy maintsy tratra le ranga de ny tena cible amin'izy io farany le vady le tompombady ato de mipita any de zany mahatonga ny vehivavy sasany tena hoe marary ao anatin'ny tranonjaza misy afatra mivony tao de tsy fantatra hoe avaiza na fantatra hoe inona fa nany vadinao koa moa ve anotaninao de laza amin'ny marina izy hoe nampirafy ary mama tsy tenin'iny izy fa ianao fotsiny no marary mijafajafa ao de misy zavatra any satria le fanavy ihany mipita ao anatinao de raha misy fanamanam-bady le vehivavy nampirafesana ianao de tsy maintsy mipita atao aminao iny amin'ny fotoana vadinao miaraka aminao de mipita ao iny ny zava-dehibe ao anatin'izany resako zany tsy fampitahorana fa hoe mila matanjaka ianao ary mila mierin'Andriamanitra hiaro anao ianao mila herin'Andriamanitra hiaro anao ianao ary mila herina vavaka matanjaka ianao afahanao mandresy sy miady amin'izany asana devoly zany zay ngamba aloha ny azoko nytenena aloha androany fa ho amin'ny manaraka tozako terina aloha iresaka momba an'izay ihany aho amin'ny rapitso raha sitrapon'ny tompo ho atsika to tamatavy moa zany araka nefa nambarako teo dia sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina ny fotoanatsika ny alarobia moa zany ny tenako miaraka amin'ny ekipako dia anao délivrance ametsa tany ny larobia amin'ny 12 ora mety ankirihiry mety amin'ny ankirihiry no anatanterana ny fotoana io trano fivavahana vaoniloko ankirihiry paradise teo aloha apita amin'ny bazary may ankirihiry larobia amin'ny 12 taxi koa ny alakamisy amin'ny 12 ora izay iarahantsika indray manana vahiny tsika hiaraka amiko de ny pasteur Tahiry ny pasteur Frédéric hiaraka amintsika zany anatanteraka ny délivrance io zareo avy any Antananarivo ifanampitosika eto mihitsy tsika larobia alakamisy amin'ny 12 samy eto paradise trano fivavahana vaoniloko paradis ankirihiry zany ny sabotsy kosa araky ny fantenenina dia isy fotoana lehibe manomboka amin'ny 7 ora maraina taterahana eto Mangarano 2 ambadiky Damascos itsika pino rehetra manerana anatamatavi avy any amin'ny sampana rehetra de iangaviko manokana mba ho eto Mangarano tsika no amin'ny sabotsy ho avy izao ho avy eo ny tapany maraina dia atao Mangarano ary eo no ifampizarako vavaka hitahin'Andriamanitra atsika eto Mangarano ary ny misy anko moa eto ankirihiry zany ny fotoam-bavaka samy miditra amin'ny 7 dolo daholo ireo fotoana ireo ny mampiavaka fotsiny ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy izao dia mba hizara vary ho an'ireo tena sahirana eto Tamatavy ka ny izarana ny vary io de eny Mangarano eny Mangarano no izarana ny vary io manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoana dia io re zay olona mamonjy fotoam-bavaka ihany no mena zany vary zany raha vao mifarana ny fotoana no zaraina ny vary zarainao kory tsy amin'ny kitapo tsy hoe mahazo raiky kitapo avy na 10 kilao fa raiky kilao sasany zany hoe ny mpino ihany nitondra an'ireo vary reo raiky kilao sasany de mba ho zaraina ho amintsika mpiara-mivavaka ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny vaon'oloko moa tsika de niza zany tsika eto Tamatavy ka mba maniry na tsy mivavaka ao vaon'oloko ary de afaka tonga ao fa ny condition fotsiny amonjy fotoam-bavaka tsotra le antony ny vary zay zaraina aminao de tsy avita taona ary ny vary za raiky kilao sasany zaraina aminao zany tsy avany olanao fa kosa ny tanjonay de ny sintonanao sy hitonanao anatona an Jesosy satria rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao azona inona fa iova amin'ny fiainanao koa tena le vavaka no anasaina ianao iainy toroteny manomboka amin'ny 7 ora maraina dia inona fa aorinan'io no zaraina ny vary dia hotahin'Andriamanitra tsika ary andray zavaritsika zay ngamba ny azoko tenena iarahana amin'ny tenako nitondra vavaka sy ny toroteny amin'ireo toerana anankiroa reo amin'ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ity mameraka mandra-piona mandra-pitafa velo matovy vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandefandefeny sy mba asitra
ranisik ampunya umpanai aminira